Raha ny zava-misy ao Moramanga kosa no siteny makasika an'ilay tetika Sambatovy dia misy andian'olona antsoina hoe Mouvement 314 ao Moramanga ao manao fitakiana ary nanome fe-potoana Nambatovy hanantanterahina izany. Ny aino ary nandray ny hevitra retim-ponina ireto ny avy eo anivon'ny tetika asa ary nahatsapa fa ny fitadiavana asa no tena takin'ny mponina ao Moramanga an'izay tetika asa Nambatovy izay. Miezaka ny manao lahara-pahamehana ny fampidirana piasa avy any amin'ny toerana iasany ny orinasa Ambatovy araka ny voalazan'Andriamatoa Ben Chapman talen'ny departemanta sosialy Ambatovy manoloana ny fitakiana ataon'ny andian'olona ao Moramanga. Mifampidinika amin'ny fiarahamonina hatrany zahay hanatsarana ny fomba fanao ary tanterahana ao anatin'ny fanajana ny lalàna izany mba hialana amin'ny fanavakavahana izay mifanohatra amin'ny lalàna manan-kery raha ny voalazany. Nanamafy ihany koa izy fa na dia izany aza tsy ho vita n'Ambatovy irery ny famahana ny olana mikasika ny tsy fananana asa misy amin'ny faritra. Momba ny fanomezana lalam-barotra dia niezaka ihany koa Ambatovy ho anao lahara-pahamehana ny mpamatsietana avy ao an-toerana. Mifanaraka amin'ny politika ny orinasa, mividy entana sy mampiditra piasa avy eto an-toerana izany. Namolavola fandaharana fanohanana isan-karazany orinasa, hanampiana ny orinasa avy ao an-toerana mba ahafahan'izy ireo mahafeno ny fepetra-takiana Ambatovy eo amin'ny lafiny kalitao. Isan'izany ohatra ny Business Training Center izay natokana ho an'ny fiofanana. Mitohy hatrany ny ezaka fanatanterahana ny hetsika ataony Ambatovy mba hanampiana ny orinasa avy ao an-toerana. Nilaza Andriamatoa Ben Chapman fa manohana ny orinasa avy ao an-toerana hatrany mba ahafahan'izy ireo mahazo tombotsoa amin'ny lalam-barotra fironina Ambatovy. Mifanaraka amin'izany ihany koa ny fanadihadiana momba ny kalitao angatahana Ambatovy amin'ny orinasa mpamatsy azy. Tsara ny mampatsiafa orinasa malagasy mihoatra ny 500 miasa amin'ny sehatra 450 samihafa no miasa ho any Ambatovy amin'ny faritra Moramanga sy Toamasina. Tamin'ny taona 2024 ohatra dia tafakatra 250 sy 700 tapitrisa ariary ny sandan'ny lalam-barotra ny fanarahana Ambatovy tamin'izy ireo. Mahatsapa nefa Ambatovy fa manao fitakiana vaovao ireo andian'olona ao Moramanga ireo, tafiditra ao anatin'izany ny fampidirana piasa 200 avy hatrany sy ny fanomezana fifanarahana fiara-miasa 20 eo ho an'ny mpandraraha avy ao an-toerana. Nisokatra foana tamin'ny fifampidiniana ahitany tombotsoa Ambatovy, mananja hatrany ny firaisamonina ary mbola mamerina hatrany fa miaro sy mitana ny fifampidiniana ahitam-baolana.